Vatsim-panahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka tompoko amin'ny finoananao tanteraka ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay fa velona sy manan-kery isan'andro ianao ary mandrakizay no anatonanay ianao amin'izao maraina izao satria mbola menao fahavelomana hahafahanay indray manakotona ny fiainanay eo anatrihanao ary isaoranay ianao feno izany satria tsy mitsahatra mihevitra izay mahasoanay isan'andro ianao, tsy mitsahatra izay mahatsara anay foana ianao hahafahanay handray ilay satro-boninahitra izay omenao anay amin'ny fotoana voatendrinao raha tena miankina tanteraka aminao izay. Mankasitraka anao feno izay Jesosy ary mankatelany amin'izany ary mbola faly mametraka ihany koa reto vahoakanao izay napetrahanao anao amin'ny alalan'izao vaty izao. Iaona aminao Jesosy ary nitenenanao foana fa ny fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay ary dia izany namparitanao ny famindraponao aminay hatrany. Dia misaotra betsaka anao izay Jesosy, mankasitraka ary dia hatreho feno fotoana re ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Tompo malalo, misaotra fanahy masonao ary dia mamelany helokay hatrany mamindrafo aminay amin'izay rehetra ataonay fa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia ianao ilay Andriamanitra be famindrapo no irianay hanamarina ny teninao aminay foana fa tsy irery izay rehefa tena manam-pinoana anao. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ny ery havana ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny bokin'ny fitomanina 7:1-telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo no andeha angalantsika vatsy amin'izao maraina izao. Bokin'ny fitomanina 7:1-telopolo sy 7:telopolo. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy hanary mandrakizay ny tompo, fa na dia mampahory ary izy dia mbola hiantra ihany araka ny habean'ny famindrapony fa tsy sitrany ny mba hampahory ny zanak'olombelona. Amen. Eo amin'ny fiainan'ny mpino dia avelan'Andriamanitra hitranga ny toe-javatra izay izahany toetra ny finoany ary dia tazantsika izany teo amin'ny fiainan'i Joba. Inona ny zava-miseho manoloana izany fizahany toetra izany? Mety tsy hampaninana an'ilay mpino izy ireny nefa ihany koa mety hakivy azy ary dia manam-porofo izany fa tsy mahay nametraka ny entany teo amin'ny tompo izy ireo ka tsy nahatoky azy tanteraka. Nefa ihany koa mety ho tonga fitaovana hanatanjaka ny finoany ireny ka hahafantarany ny fitiavan'i Kristy azy ireo. Ary izay no tena tanjon'Andriamanitra amin'ireny fizahany toetra ireny. Ny marina ry havana, ny kristiana dia tsy olona tsaratsara kokoa noho ny hafa akory, fa kosa izy dia olona manaiky ny famonjena satria fantany fa ratsy ny tenany. Ary raha ny tena marina dia izay no tokony ho fotom-pisaina ny kristiana. Ary izay nge no mahatonga amin'ny fanontaniana hoe moa ve tsy fa mahazo vaziana an'Andriamanitra ny fanokana adiny 3 isan-kerinandro hanaovana fampam-pivavahana ilay isan-kalady io? Na 10 minitra isan'andro ivavahana nefa ny sitrampony tena ihany no tanterahana amin'ny fotoana sisa rehetra. Ny fahasoavana no an'ny fanantenan'ny mpanota ry havana ary izany dia tombontsoa omen'Andriamanitra izay tiantsika amin'izao mahantsika izao. Mila mino an'Andriamanitra fotsiny isika ka miantoraka aminy sy amin'i Jesosy Kristy zanany ilay mpamonjy. Ny mampiavaka ny finoana dia izy miantehitra amin'Andriamanitra. Miantehitra amin'Andriamanitra tsy manoloana ny fahasarotan-javatra nefa fa manoloana ny tsy azo atao. Ny finoana no mahatonga antsika hahita fa Andriamanitra dia lehibe noho ny fahotantsika fa tsy sanatria akory ny fahotana no lehibe noho Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny Paoly Apôstôly ilaza tamin'ny Timoty raha nanoratra ny epistily faharoa 2:12 izy hoe ary noho izany koa no hianteharetako izao zavatra izao ka tsy menatra aho satria fantatro izay hinoko
ary matoky aho fa izy dia mitahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piaviny izay andro izay. Maro ry havana ny kristiana no tsy manana antoka marina, na voavonjy izy na tsia, ary misy milaza fa avonavona ny manana izany antoka izany, tsapany fa tsy tanteraka izy. Hiteny aminao izy fa ny famindrapon'Andriamanitra no hitokiny, ary dia mbola manomboka mieritreritra eo izy ka mivoaka amin'ny sehatra ny finoana. Ny finoana nefa ry havana no fepetra tokana petrak'Andriamanitra avonjin'ny olona. Fo Jesosy tamin'ny Nikodemosy ilay mpanapaka jiosy ka nitenenany hoe izay mino ahy no manana fiainana mandrakizay. Tsy miteny izy hoe mety hanana fiainana mandrakizay raha, ary satria fiainana mandrakizay izany fiainana izany dia mazava ho azy izany fa tsy hanjavona na tsy ho hita indray. Fa hoy ny apôstôly Jaona raha namarana ny taratasy nosoratany tamin'ireo tsy mino an'Andriamanitra izy hoe izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambaran'Andriamanitra izay nambara an'Andriamanitra ny zanany. Ary mazava tsara ry havana ny tenin'ny Paoly apôstôly momba ny finoana ka nilazany hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana mantsy dia tena ilayntsika mba ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra, ary tsaroa fa tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny voninahitra eo amintsika isika, tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ezaka izay ataontsika isika, tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izay heverintsika ho famendrehana misy eo amintsika isika. Tsy mila antsika amin'izany Andriamanitra, fa mba ahafahantsika mifandray aminy dia ny finoana ihany. Rehefa tsy ao ny finoana, na dia vavaka mandritry ny 420 ora azy isika, dia ataovy an-tsaina fa zava-pony izany. Ary toy izany koa ry havana, rehefa tsy ao ny finoana, na dia hanao asa tahaka ny inona azy isika dia ho zava-poana ihany koa izany. Ny finoana tokoa ange no ahazahoantsika fanamarinana mamaim-poana eo amin'Andriamanitra, ary andraisantsika izay rehetra tolony amintsika ihany koa. Toa teny amintsika ny tompo fa ny finoana ange no tanana andraisantsika io fahasoavana izay omeny antsika io. Zavatra sarobidy loatra mantsy izany fahasoavana tolotr'Andriamanitra antsika izany, ary tsy ekeny ho raisinao amin'ny tananao feno fahotana io tananao nofo io, fa ny tian'Andriamanitra andraisanao azy dia ny finoana. Ary dia mipetraka fanontaniana hoe mba manao ahoana ianao raha tsy manana izany finoana izany? Dia mba jereo kely ange ny fiainantsika, fiainana mazana toa mampitaintaina antsika kristianina, ka ilazantsika lalandava hoe aiza ry Andriamanitra ilay fahagagana avy aminao fa miareraka andro aman'alina ange izahay. Dia hoy Andriamanitra hoe izaho ange manome foana, fa ianao tsy mety mandray mihitsy. Tsy mandray ianao satria tsy manana ilay fitaovana andraisana, teny finoana izany. Androany atolotry ny vatsy ho anao ilay fitaovana ry havana. Tsy azo terena nefa ianao handray an'izany, ary tsy misy ezaka izany finoana izany, fa Andriamanitra irery ihany no manome ny finoana ahafahanao mandray ny fitahiana rehetra avy aminy, ary izany amin'ny alalan'ny toriteny sy ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra tsy tianao henoina io ange no mamorona finoana ao am-ponao. Io tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly izay tena tsara toerana mambolana io ange, ao ange ny teny mitondra finoana ho anao. Kovakio ny Baiboly ry havana, maraina atoandro hariva, fa io no mamorona ny finoana ao anatin'ny fotsika, ary io no mahatonga antsika ho velona amin'ny finoana, ho velona amin'ny fitiavana, ho tian'Andriamanitra hanao ny asa tsara, ary io no andraisantsika ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ary izay nge no mahatonga an' Jesosy ilaza hoe ny finoana mahafindra tendrombohitra. Anio ary andeha isika hiorona amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra mba
hitombo ny finoantsika azy ary dia andray ny fitahiana mbiampy isika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Toatsaroany etona tokoa ny tenin'ny Joba hoe raha izan'Andriamanitra toetra aho dia voaka tahaka ny volamena. Ary dia fantatsika ny fiafarany izany toetra nandalo teo aminy. Fa nampidiny Jehovah Andriamanitra ny fiadana satria nitahy ny hafarany Joba mihoatra noho ny amin'ny voalohany Andriamanitra. Ary ny fahavelomany aza dia nahita hatramin'ny zafindohaliny izy. Ary ianao mba manao ahoana ny finoanao? Manao ahoana ianao manoloana izao fizaham-toetranao zao? Aza matahotra fa tsy hanary mandrakizay Jehovah, fa mbola ody fiadanana io fizaham-toetra mandalo eo aminao io, fa ny fanafodiny dia ampitomboy ny finoanao an'ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Kasitraka fiainanao zay Jesosy malala ny amin'ny hafatra izay nomenao anay indray ho vahatsetsinay hamakivaky izao tontolo izao, satria raha vao misaraka eto izahay dia efa mandraboka anay sady Satana mba hampivilivily an'ilay finoanay na dia kely ka mila ho lesy miraoravo. Ary zany indrindra mbola isaoranay ianao satria tsy mitsahatra mitady ny fomba rehetra ianao hampitombo ny finoanao anatinay ato. Azaonay miara-dalana aminao isan'andro, azaonay antoka koa Jesosy fa na dia mandalo lalatsarotra ary izay dia mbola hiposaka ilay fahazavana amin'ny alalan'ny finoana izay atolotra ao anay isan'andro. Na dia mametraka ny tsirairay eo am-pelantananao hanehoanao an'izany finoana izany, hanehoanao an'izany fanomezana izany, hanehoanao an'izany fitiavana izany, ka hiantoraka aminao isan'andro ka hitenenanay hoe izahay Jesosy dia tsy hiala aminao na inona heran-dratsy tady haminga anay. Dia mankasitraka Jesosy mankatela Tompo fa ianao ilay Andriamanitra be famindram-po, ianao niriko hanamarina ny teninao aminay foana hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo, ary zany namparitako famindram-po aminareo mandehana amin'izao herinao izao, fa zaho tsy handao na hafoy anareo mihitsy. Omba anareo ary hitahy anareo amin'ny andro rehetra iainanareo mandra-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Dia atolotra ianao ndera sy ny anjara voninahitra Jesosy. Hanao izany hatramin'ny voalohany dia hanao mandrakizay. Misaotra Jesosy io. Alleluia. Amen. Dia miraso antsika rehetra ry havana, samy tahiny Tompo daholo Tompo.